ao anatin'ny tontolony fitsaboana indray kosa sy ny lafiny fahasalamana raha moa namarana ny fizarana asa nataon'izy ireo teo anivon'ny centre d'appareillage be Filatanana ireo andiana mpianatra taona faharoa avy amin'ny sekoly ISTM any Valence la France fotoana izay niantohan'izy ireo ny fampitaovana ireo olona nitsaboana ihany koa moa ary nanoloran'izy ireo fitaovam-pitsaboana ho an'ity ivitoerana ity ihany koa raha vaka rindrimanala eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo trangana aretina misy fandraisany amin'ny fahatombanana avy any am-bohoka sy fahasembanana ara-batana ilana fantsiana amin'ny alalan'ny fitaovana manokana tsy latsaky ny 30 isan'andro no nozahana sy noraisin'ny mpianatra misy 17 mianadahy avy amin'ny taona faharoa avy any amin'ny université ny ISTM na ny Institut Supérieur Technologique Montplaisir avy any Valence la France nandritra ny 3 herinandro. 3 herinandro izay nanaovan'izy ireo fizarana asa teto anivon'ny centre d'appareillage de Madagascar teto be Filatanana. Fiara-miasan'ity ivitoeram-pitsaboana malagasy ity sy ny université no nafahana nanao izao. Ho anazy zany le cas pratique be dia be aty amintsika zay ny tena intérêt dia miaraka amin'izay moa hoe zay marary fa zay zany tombontsoa antsika zay zao zay marary nijereny zareo taty dia appareilleny gratuitement dia akoatran'izay tombontsoa anankiray ho antsika koa dia mitondra fitaovana io zany matériel de machine zay zany azoko lazainy eto am'le convention nirahana am'zareo hoe misy tombontsoa be dia be ho antsika satria fitaovana mitetina 129 000 euros zany hoe en ariary 387 millions d'ariary annoany le fitaovana noetiny. Raha ny fanamarian'ny Taleny Cam nanampy betsaka ny fampitaovana ity fitoeram-pitsaboana ity ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny université satria saika fitaovana niasa hatramin'ny sokafany tamin'ny taona 1979 no niasa eo ary ny taona 1979 kosa nisy fanavaozana farany ireo fitaovana ampiasaina eto. Tombony amin'ny fiaraha-miasa ihany koa izy ny fampiroboroboana fanakalozana eo amin'ny sehatry ny fandraisana an-tanana ireo olona iaran'ny tsy fahatombanana avy any am-bohoka sy ny fahasembanana ara-batana ilana fantsiana amin'ny alalan'ny fitaovana manokana.